Ny apôstôly tsaratsara dia milaza fa manana faminaniana ho an'ny Madagasikara nambarany ary fa manana drafitra anarenana ny Madagasikara Andriamanitra amin'izao fotoana izao vanim-potoana hamanginana ny tany izay moa no fanamarihana ny hoetiny raha nitondra izay faminaniana izay ny tenany tsy ampiandrelintsika ary fa dia ho jerevantsika izany izay faniokevin'izay fifaliana lehibe ao anay ny mitondra zao afatra lehibe zao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ho an'ny mponina rehetra ety ambony tany satria tonga ny vanim-potoana lehibe izay mangina Andriamanitra ny tany ary rehefa mamanga ny tany Andriamanitra dia efa misy teny fikasana bezabe natao ny tany ary niresaka tamin'ny apôstôly fahizay Jesosy Kristy nanao hoe ho avy ny andro an'ireo ahitany anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona fa tsy ahita anareo ary zao le andron'ny zanak'olona natao hoe zanak'olona izy satria zanak'Andriamanitra ihany izy Jesosy Kristy izay tonga nofo ety ambony tany ary tonga mifiviny sy mifiverenana ankehitriny izao izy fanazavana lehibe ho ataonay amin'ny fotoana manaraka fa kely ny fotoana zao ny fotoana hanambaran-tena an'Andriamanitra ary ny baiboly dia fanambaran-tena an'Andriamanitra maizy azy anazy feno amonjy zao tontolo zao ary tonga ety ambony tany izay ankehitriny io ny mesi tsaratsara zay manarika anay eto manarika antsika eto anatanteraka zany mission an'Andriamanitra lehibe ho famonjena zao tontolo zao zany misy fotoana lehibe tokoa moa eo anatsika amin'ny larobia eo amin'ny sabe fanazavana hanazava zavatra lehibe kokoa satria misy zavatra niseho tamiko naseho Andriamanitra tamiko zavatra goavana be ny karontany an-dandro mety ny tokotagny da rehefa nidina tia dia nampiton'Andriamanitra hafatra lehibe goavana zanako malagasy rehetra indrindra fa zao tontolo zao famonjena ho an'ny malagasy ty ka fifaliana ho ay raha agnambara zavatra ty aminareo vahoaka malagasy sy afaka iheno ka manasa mpanajana toboka iheno vaovao lehibe goavana amin'io andro larobia eo amin'ity tele ty any dia manasa toboka mpanetretena ary mpitiavana mpitsikitsikina no andresako anareo vahoaka namako sora toboka laika maretrany toboka fotoa lehibe ty ka tonga ny fotoana anambaran'Andriamanitra ny tenany Andriamanitra ato anatiko zaho koa ao aminy Jesosy Kristy no miteny izy atao amiko zaho koa ao aminy ary mbola izany zao miteny zao